Ikarakara etsika iray antsoina hoe journée du BTP ny faharoa ny fahatelo ary ny fahaefatra ny volana jona ho avy zao ry zareo avy ao anivon'ny syndicat des entrepreneurs du BTP eto amintsika fandaram-potoana maro no izotra ao anatin'ireo telo andro isian'ny etsika izay araka izao fanazavana hoentin'ny filohan'izao. Le etsika karakara ilay zany journée du BTP zany izy io du 2, 3, 4 juin amin'ny Carlton. Ny mandray anjara anatin'izy io ny sera tsy makinao amin'ny asa vaventy zany tena mandray anjara, dia misy koa zany ny afaka atao hoe fournisseur zany amin'ny sera tsy makinao. Ny antony manokana misy ity zany dia amin'izao tenentsika izao hoe relance économique zany dia mampiseho zany ny asa tsy miankiny ny sehatra tsy miankina amin'ny asa vaventy hoe eto zay voniny zay iara-iasa amin'ny fanjakana, iara-iasa amin'ny partenaire technique et financier amin'izao azontsika teny zao hoe relance goavana be zao. Ny fandaram-potoana zany latsinainy moa izy io latsinainy 2 juin ny maraina moa zany dia ny cérémonie d'ouverture, ny après-midi zany dia afaka atao hoe le état des lieux zany. État des lieux io zany ho avy daholo na ministère d'état ny infrastructure, ministère ny asa vaventy, ny ao amin'ny port, ny aéroport, mine, ny rano, dia ny atao eo zany manao ny état des lieux zany amin'ny infrastructure atsika zany ta Madagasikara. Dia ny andro faharoa ny talata io zany tokana amin'ny hoe ahoana ny financement andreo asa reo zany, dia dikan'izany maraina indray zany ny bailleur de fonds zany no anao conférence, dia andaleo moa zany ny Banque africaine de développement, ny Banque mondiale, Union européenne sy ny AFD. Ny hariva indray dia ny cabinet zany PricewaterhouseCoopers zany anao conférence amin'ny ataontsika hoe PPP. Le PPP moa zany ny atao hoe partenariat public privé zany fomba hafa koa zany financentsika projet zany ta Madagasikara. Dia ny fahatelo zany amin'le andro io zany io zany ataontsika amin'ny hoe ahoana ny mesure d'accompagnement zany amin'ny entreprise locale mba ahafahana entreprise locale zany miasa tsara amin'reto projet maro reto zany. Araka ny teneniko anao teo zany nasaina manokana zany amin'ity ny cabinet zany PricewaterhouseCoopers zany, izay zany hoe hitondra zany afaka ataontsika alternative zany de financement akoatra ny bailleur de fonds classique zany, satria hitantsika hoe tamin'ny voateo tamin'ny taona maromaro hoe ohatrany hoe misy somary limite ihany le bailleur de fonds classique, dia moa araky ny gabarin'ny président de la République hoe andeha kokoa tsika zany amin'ity système PPP ity, dia zay zany mahatonga nay zany nanasa ny zareo manokana. Dia manentana ny olo-drehetra moa zay ho avy, satria le journée du BTP io tsisy vidim-pidirana, satria zany tiana hoe tena zany hoe promouvoir ny secteur zany, dia tsisy vidim-pidirana io misy conférence maromaro io misy atelier io dia mino zay fa hitondra zava-dehibe zany amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny asa vaventy.